Miarahaba tompoko mba mikasika an'ilay raharaham-pirenena tompoko a dia tsotra fotsiny hoe angamba tsisy tsony ny fanafany amin'izy io fa dia ametra-pialana ny filoham-pirenena angamba tompoko a dia izay fa endrinaingeza be anazy satria malagasy hoe fahita fa reraka daholo a ary sahiran-tsaina mikasika an'ilay raharaham-pirenena io. Tsotra tompoko. Miarahaba anareo. Ino tompoko? Ny anahy dia tsotra ihany. Na iza no soloana eo fa raha tsy filoha mihitsy ny miala tsy zava-bany mety satria efa namitaka vahoaka io ka tokony miala izy izay tena nitototo nampandany azy io nefa nitsipahana tanoan'izany a manentana antsika vahoaka gataka amin'ny tany filaminana tsy andray andraikitra amin'ny bomba mandratsajanomasy fa tena vahoaka hitaky ny zoany amin'ny tsy fanekeny ipetrahany filoham-pirenena. Sotra tompoko. Allô? Miarahaba tompoko dia miarahaba antsika sy ny olona mety ianao ity. Dia momba n'ity tranga misehoetra ny firenena ity izany tiako mba hanehoan-kely. Ny président république aloha izany ratsy be izany ity a. Dia efa indrindra izy nanao coup d'état ary ankara le tata voalohany indrindra dia fanomana le constitution izany tamin'ny fotoanana raha article 54 faharoa dia destitution-ny madame Christine Razanamahazo tamin'ny ANP. Dia fahatelo a resaka thème Jean Ravernary izany dia nomination Ndrangay iny. Dia fahaefatra resaka communal izany dia nanalana izany a ireo olona taka mamparatsintazana izany dia soloana azy be iny. Dia tsy ndraiky izany a fahadimy izany amin'ity nomination-ny Diaolizio ity. Dia misy antelitra ilay namana samy manasainy a dia tokony ametra-pialana izy. Raha amiko a io tsy ametra-pialana izany mihitsiny. Fa zao izany ilay efa fotoana tanteraka izany. Maninona ilay tsy ny akanto na vita etika ohatran'ireny. Dia maninona isika rehetra tia manao etika mihitsy izany. Fa menomenona foana. Dia farany efa raha tsisy tendakany efa manomboka inetika Desambre. Iza Desambre Madagasikara. Ilay etika ho azy a ilay etika ny canal Mozambique sy l'Océan Indien. Dia makasika fa ty. Namana Patrika. Miarahaba tompoko. Kapitanary io misy Patrika. Na ny fidohan'ny fitondrana amin'ny fanaovana zavatra tsy mingy na kapitanary raha mahazaka an'ilay kapitanary moa izy dia aloha ityko ihany. Momba amin'ny premier ministre ny premier ministre indrindra sy ny mpanahomby e izay mahagaga mahomby izy ny anona be zava-bita mandeha tsara zao raha miazy be izao nefa tamin'ny teto asorina indray ilay premier ministre izay misy zavatra tsy manjary ao a izay sotabela. Ino tompoko? Radio Eta io reto defa hatramin'ny voalohany lainga an'io fitondrana io sady fanitrahana lalam-panorenana ka dia izao manentana ny vahoaka malagasy a izahay fa dia hitatsika lainga tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany ka dia asa inona no ataontsika vahoaka malagasy saotra indrindra. Miarahaba anao tompoko. Allô? Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Le filoham-pirenena dia olona azo lazaina tsy manana karisma tsy mba mahitra vahoaka hatramin'izay tsy mba mataitra tsy mba mahafaly an'ilay vahoaka. Manondro olona indray izy dia olona tsy mba manana karisma tsy manana profil hoe mahafinaritra dia saotra tompoko. Allô, miarahaba. Ino tompoko? Zavatra tanatany. Asy izany momba ilay premier ministre antsika. Io zavatra mitanga ihany fa tsy mihitsy. Atsika mihitsy ny mbela mitabaka radio fotsiny efa tokony etika. Iao anao hetsika vahoaka goavana be. Tsika tsisy any amin'izao dia lasa ataony sangisangy fotsiny. Lasa ihany fotsiny ilay fitondram-panjakana. Lasa maty ilay ataony zareo mianjeny zao cinéma reny nataony zamaty reny. Olona tsy izy koa ny ao anatin'iny dossier mamody zavatra vita sy n'iny nataony tao iny.
dia lasa petrapetrany fotsiny ny prime ministre olona ataonao film ihany eo ataony fa manaingatsika andao anao etsy-bahoaka no tena alao anao etsy-bahoaka fa tsisy etsy-bahoaka amin'ny teny zay ny izy zay ny tena izy alao idavoka izy mihitsy ataony rahery alao io rahery ialany efa miandro zao ny amin'ny faritany fa tsika ny tokony izy alao tsika manao action alao manao action fa tsy mety io fa tsika mitabakaba amin'ny radio fotsiny tabakaba amin'ny radio fotsiny ataotsika nena ny ataony zareo any ny ataony sotra betsaka tompoko ya miarabanao Andriamanitra Patrika dia miaraban'ny teknisiana sy voaka malagasy ray manontolo ny le ataoko anao hoe ty zany tiana raty mampalelo andro enena hoe fipirenenao zao no atao hoe fitondrana dala fatao izay ny tinymisy fitondrana dala le firenena mampakatra vonina ndraiky le vahoaka mitany any dapony ka tsaiky na mbola olona any anaty karobatsy anaty ala any manao fomboatanifa ohatrany hoe rajako sarobakoty tsaiky tsony zay le fitondrana an'le firenena ka tena tsisy kandro foana tsisy inona ka tokony menakavy a fa tena marina ny teny olona tsy ho lasako vavany eto ataon'ireo fomba fanofono fa tsy ala amin'izy de tena ataony le mavoantsy le inona ministère rajorakoto martial moa le nananderaka président kilalanintsy efitra kely dalana le firenena anehoany amin'ny tibilizao vady a aneho amin'ny tantara série cinéma saiko tsony fa selitely fa tena ohaky tsika say de tsy akony zao vandy de zao koa nananaovana an'le firenena de no vina zany vandy midoby de azao koa nananaovana an'le firenena fa kely dalany hoe de allo mirabanao tompoko fanaraba tikarena fanaraka ny radio visa avy ty masedama nahoana namana Patrika miraba tompoko salama saka narabana andray azany de misy sampandaranao kadama fa zany androany iresaka amin'ny le namako le isan'andro miaraka manaraka amin'ity fandaharanao kazava ty hitatsika amizay vahoaka malagasy eo fa miseho le izy ty le crédit lanisika isan'andro any eto aderena io le misy manodidina zay vo atao le francophonie bona tsy manao koa le francophonie fa io no première dingana kobay mambondranahary amin'ny fitondrana ty aminay mazenga ty misy fomba fitenenana hoe karaha nazony badry fitondrana karaha nazony badry ao tory amin'ny favoritaka ambony ao fa zavatra ty fitenenana de zao sary misy préministre solona karaha misolo lamba boaka anatin'ny valizy zany manao mangamanga maray manao maintimainty mavoka maray manao mavomavo fa le tena marina zay matoe rajaonatana anao misy fiboaty eo zay toliranao anao aongana tilety eo anao mpidaongana raiky koa asa karakory anao metena anao misy karanezana amty Madagasikara ty eto raha valimanana mba mitelezana koa ty fa anao mitelezana madireta raha valimanana mena mbola hoazonao foana zavatra tadiavinao fa vahoaka zao fa maimbolio aminao misy tam'izao be tele tamin'ny aina mahita mpanagazety manodidina anao de fa mieteka vo tapitintana mamety lera Madagasikara kesy mideranao amin'ny televisiona eo anao mavandivandy anao tsy vadoanaka mitana mibaribary zao fa tsy tadiavin'olona mitondra eo fa andro mirina ravelona fa tamikavanamena anao plasinenao le plasina tote na mahaina bokaya de tsy mahainao fa boka amin'ny andro ravelona mbo fidila anao fa mbo azy aminao tsy mety fa mivirivira koa lenao misedanao io fa nao soakanao mirondana abona tisainao zany de za koa tena député Nicolas tamin'ny le resaka radio miaraka tamin'ny izy amin'ny le namakiraiky iny de Joseland anao député Nicolas tsy mieraja tamin'ny alana aminakara salany anao tamin'ny seza miara ilenao jerinao maninao manao jery kara io mbola hoavy fandaranao fa vola makarakara io mbo boka miloboka misy hoasoanele ndraiky karameka nareo sanara foana zany député Nicolas Detonga sanala jiaby député la tamakara vadivadika falisaoaneo isorana betsaka mandritra sy sasany makasitraka makatelona tompoko